mianatra eo tongotrao. Almerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisany lesona ho an'ny lehibe amin'ity alatsinainy ity irina fa mitondra vokatsoa amin'ny fiarahantsika sy fahalalantsika n'Andriamanitra hatrany ny fianarana ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny derantsika amin'ny lesona any io dia hivavaka isika. Andriamanitra tompo-tianay io isaoranay ianao satria manome vokatsoa anay. Misaotra anao ihany koa izay manambara ny fitiavanao ary manome fahatokisana ho anay fa eo hatrany ianao ampianaro izay andeha am-pahatokiana ary iny tanteraka ny fitantananao anay. Indray ny teninao izay amin'ity anio ity dia okanao hiasa aminay tsirairay avy anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao fitiavana mampihetsepo lalina. Aseho amin'ny bokin'ny Hosea ny lalina izay tsy hay faharitan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiantran'ny olombelona. Izao ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Hosea mpaminany hoe anjao anao maka vady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana fa fatra-pijangajanga miala amin'i Jehovah ny tany. Aty aoriana kely dia miresaka momba ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny vahoakany amin'ny alalan'ny Sara nohatra ny ray tiany zanany ny Hosea 1:12. Ampitoviana amin'ny fitiavana mamy itiavan'ny ray na ny reniny zanany fitiavan'Andriamanitra ny olona. Sara nohatra momba ny fampianarana ny zaza anankiray mandeha, ny fitsotsoana ny zanaka malala, ny fanasitranana sy ny famelomana ary ireo fikarakarana momba mpitiavana ataon'Andriamanitra amin'ny olona no ampiasain'ny soratra masina eto. Ambaran'ny soratra masina koa fa nitondra ny olona tahaka ny fitondran'ny olona ny zanan'Andriamanitra. Ny fitiavany sy ny famindram-pony, izany no nanavotany azy ny nivominany azy ary nitondrany azy tamin'ny andro taloha ela rehetra tany. Eo ankilan'ny fahatokiana mafiorana izay ananan'Andriamanitra dia mbola mamerimberina ny tsy fahatokianan'ireo olony ary ny afara tamin'ny fandavana n'Andriamanitra mihitsy izany ka nahatonga loza tamin'izy ireo ary nampanen'Andriamanitra fantatra. Be fiantran'Andriamanitra saingy tsy nanilika ny rary mivelively izany. Dia mbola ho hitantsika eo amin'ny lesona aoriana kely eo moa fa miara-dalana ny fitiavana sy ny fahamarinana na hoe ny fitiavana sy ny rariny. Efa nisy fotoana ve nahatohina fantatra anao izany ka nampandraiky narary ny kibinao mihitsy? Izany no karazana hoe sara nohatra izany nampiasaina mba anehoana ny fihetseham-pon'Andriamanitra manoloana ny olona. Fomba fiteny ilazana fihetseham-po lalina na ho an'Andriamanitra na ho an'ny olona, ny sara nohatra momba ny fo honenany alahelo mafy loatra. Io sara nohatra momba ny alahelo mafy loatra io no nampiasaina tamin'ny tantaran'ny vehivavy roa samy nitona ho renin'ny zaza anankiray izay nakeny amin'ny Solomona mpanjaka rehefa nanome baiko ny zara ny zaza ho roa Solomona. Dia io sara nohatra io ihany koa no manorotsoratra ny fihetseham-pon'ilay reny izay niteraka n'ilay zaza ary hitantsika fa navita nahafohy mihitsy aza mba hiveloman'ilay zaza. Dia tahaka an'izany ihany koa tian'Andriamanitra isika, tian'Andriamanitra ianao, aoka ho tsapanao lalina izany fa tsy fony ho very mihitsy aza ka mahatonga azy miantso mandrakariva manao hoe voay hoay ny fonao izy. Afaka isika saotra anao izay iray tsara indrindra fa tsy lany mamina tokoa ny fitiavanao fa mandray lesona isan'andro izahay mba tsy hanadinonay an'izany. Ampio izahay mba handeha tahaka ny manana ray aman-dreny tokoa, ray aman-dreny tena miay amin'ny fahafianoana fa tsapa fa na dia maro aminay aza tsy manana ray aman-dreny intsony eto amin'ity tany ity na manana fa tsy manam-piay dia aoka tsapanay fa tianay ianao ary miay anay amin'ny fomba manokana. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.